Hoan'ny kandida azo Andrianarivelo kosa dia ny fiaraha-misakafo tamin'ny mpanao gazety noho ny tanterahany omaly fotoana moa izay nitondrany ny heviny mikasika ny fanomanana ny fifidianana sy ny fahitany ny fiainam-pirenena ihany koa. Volana vavy sy Stéphane Razafimandimby mitondra ny anjenjen'izay. Manohitra ny fisian'ny kajikajy politika mandritra ny fotoam-pifidianana ny kandida ajo Andrianarivelo. Io no anisan'ny nasongadiny nandritra ny fiaraha-misakafo tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahana omaly teny amin'ny Carleton Nanosy. Anisan'ny noresahany manokana ny fisian'ny kajikajy amin'ny fanomezana toerana anatanterahana famoriam-bahoaka amin'ny fampelezan-kevitra. Sakana amin'ny terrain maki, terrain nangataka tokoa zay satria nahita zay hoe orange atao nampiasa an'io toerana io dia hoe sao dia mba mahazo mampiasa ny toerana itsika dia tsy nahazo moa raha zay moa raha zay ny hitany zareo fa mety a dia zay zany aloha ny situation androany nangataka any koa fa tsy diso ako le terrain eo kaiky fanaovana rami eo ry hatramin'izay rehefa misy rally za mbola tsy nanakana mihitsy fa naslalom na hoe ataovy eo dia magaga tsy hoe tsy azo atao koa tsy azo raisina any koa tsy asiana olana zany. Mikasika ny fanomanana fifidianana dia nilaza ny kandida ajo Andrianarivelo fa misy ny tsy mahafa-po amin'ny fanomanana. Raha izay manokana aloha tsy afa-po zay hatramin'izao fa mino zay fa nday fepetra mikasika an'izay ny tompona raikitra ao senita satria araka ny lazaiko matetika hoe tsy ampy le fampahalalana hatramin'izao, tsy ampy fa le tanana ny olona le hifidy. Raha androany zao tokony efa vita daholo ny afisy rehetrarehetra eran'ny fokotany eran'ny Madagasikara mampahafantatra hoe amin'ny 25 oktobra fifidianana ao filoham-pirenena. Ary zay koa nisan'ny asa nataonay nandritra ny pré-campagne iny mampirisika ny olona tonga hifidy fa hatramin'izao aloha ny toerana faran'izay lavitra nalehako dia tsy mbola nahita mihitsy ako hoe peta-drindrina sy ny rehetrarehetra ampifantarina ny vahoaka fa fifidianana filoham-pirenena amin'ny 20 volana oktobra. Ny kandida ajo Andrianarivelo izay nandray ny tsodrana avy amin'ny fiangonana FJKM Akadinandriana Fehizoro omaly. Itayanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavanao aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao finoatanana. Nomery toko 9:420 ka hatramin'ny 9:20. Io no tenin'Andriamanitra novidiana nandritra ny fotoana. Ho an'ny kandida ajo Andrianarivelo dia raha ampitso eny amin'ny tany katsaka Itosy no hanombohan'ny fampelezan-kevitra.